izaho tandrona ranjaka-bola iraha ny tompo hitondra ny afatra ho an'ny fiangonany indray amin'izao alahady farany ny volana aogositra zao. Ny volana aogositra zay niarahantsika nianatra no hevitra hoe mbola matory ny sasany. Na lo hevitra hoe averitsika le fomba fiarahantsika miaina hoe matoa manontany dia dia fantatra zay miaino avy ny fiangonana. Fa rehefa tsy hainy ny fiangonana hidinao. Manantena fanosoana amin'ny finoana isika. Zay rehefa nametratsika azy tany fiandohany manantena fanosoana amin'ny finoana isika. Satria raha hoe ny fanosoana fotsiny atao malalaka be dia mety resaka fanosoana hafa mihitsy zay velon'ny olona ho fanosoana, indrindra mivanim-potoana atia fa taonjato fahiraika amby roapolo sika be dia be zahatra tondrinina fo fanosoana. Fa isika mifantoka amin'ny fanosoana amin'ny finoana amin'ny maha-fiangonana ny fiangonana. Dia nomeny ny fijekemo ty pericube ty sika Leviticus 9:20 hitanareo tsara zany endriky ny fanosoana zany. Amin'ny lafiny tena re fiainana andavanandro mihitsy resahany io. Ny taopamafazanao tratry ny taopam-piotazana misy endriky ny fanosoana materiel hitanao ao. Ny marika toko 10 somary nataon'ny tompo antsary ilay fanosoana hoe raha misy olona mamafy voa ao anatin'ny tany dia tsy moka aloha le voa vao teraka ary isy voa dia isy ny fitsinjana misy endriky ny fanosoana ampahafantarin'ny tompo ohatr' zany. Mifandraindray amin'ny lioka toko 5 fantatsika loatra fa izay le hoe aroy Jesosy tamin'ny Petera sy ny namany hoe manosoa amin'ny laliny akokoa. Dia zany endriky ny fanosoana to mitady tsy mitakatsika zany no madraisatsika ny Korintianina 2 toko 10 no mendiny 7:20 mamintina tsara ny hoe ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no mahasoa. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ary mampandroso avokoa ny zavatra rehetra. Ny tanjony fanosoana tadiavintsika zany dia mba hoe haha soa. Mahay manavaka ny mahafinaritra sy ny mahasoa eo amin'ny fiainana maha-kristianina ny kristianina. Dia ny apôstôly Paoly ohatry ny naviliny ny resaka hoe raha makao an-tsena ianao san'izao makao an-tsena dia mahita isoratra anao eny hoe ohatry mividy hena ohatra. Inona ny soratra hitanao indrandray any an-tsena eny? Halalina. Dia vitanao fa misy halalina io dia manino ianao? Tsy miromboka ao ianao fa tsy mihinana an'io satria fa voasoratra hoe halaliny io. Tenin'ny apôstôly zany hoy izy hoe raha misy miteny aminao hoe hena naterina tamin'ny sampy dia aza mihinana. Anina milin'ny apôstôly lay karoana lay fa fanosoana mahasoa. Dia takaritsika ny hevitry ny soratra masina mba hahafahana mahita hoe mandroso amin'ny finoana. So zany ny zava-tsarobidy amin'izany taridalana ataon'ny fijekema ho antsika amin'ny fanosoana amin'ny finoana zany. Sika tsy mahazo manao hevitry ny
fiarahamonina fotsiny amin'izany fandrosoana amin'ny fonon'izany fa mijery hatrany ny soratra masina ary sika taranaky zay moa le tononoko anareo tamin'ny hery le tononoko raha zay jauna Calvina zay anatin'le boky fa sika tsy nanaiky hoe naveritsika amin'ny anarany any le olona hoe Jean Calvin nampianatra antsika hoe sola scriptura ny soratra masina ihany ny fiangonana dia ny fototra se basé amin'izay lazay ny soratra masina avy eo sika no mitrandraka mikaroka mitady zay fandrosoana hahasoana fa ny zavatra rehetra azo atao sainky tsy ny zavatra rehetra no azo mahay manivana zany ianao eo mahay mifidy ianao eo hoe reto zavatra rehetra mivelatra eto anatreko reto reto ihany no ampianariny soratra masina ho raisiko mba hahasoa ary rehefa mihevitra zay mahasoa ampianariny apôstôly aoka tsy hisy anino hevitra zay hasomy tenany ihany zany zava-doza manimba zany atao hoe fiangonana ny tenanao ny fantatrao fa ny hafa fereza vato ihany fa rehefa mikendry zay hasoa ianao dia sady mijery zay hasoa ny hafa fa ianao koa afaka mandroso miaraka aminy ao satria raha ianao irery ny mandroso ny olona tsy mandroso hoe zany fiangonana ianao zany tikitikitik miazakazaka be fa ny olona tavela ry satria tsy mijerenao tsy noheverinao any am'izany fieverana ny hafa zany no anakaratsika rehefa ampianara tao ny apôstôly Paoly hoe raha makahoatseny ianao aza manontany hoe naterina tamin'ny sampy fa ty heniny ty fa raha misy miteny aminao naterina tamin'ny sampy ity aza mihina nohony amin'ny kieritreretan'ilay milaza fa tsy ny ianao fa lay milaza iza zany ny eo an-tsainao rehefa misy zavatra ilazainy olona io olona io sao dia tafitoiny zany ny olona mandroso amin'ny finoana tsy mitenany any tsy zay mahafinaritra azy tsy zay metimety aminy fa ijere mihitsy zay ahasoa ny hafa zany ny olona mandroso amin'ny finoana tsy ty tena tonge takarina zay lazay ny apôstôly Paoly any amin'ny Filipiana toko faharoa Filipiana toko faharoa eo amin'ny andiny voalohany raha misy famposina ao amin'ny Kristy raha misy fampiononana avy amin'ny fitiavana raha misy firaisana amin'ny fanahy raha misy famindraposy fiantrana dia tanterao ny fifaliana mba hiraisana reo sainany miray fitiavana miray fo miray hevitra tsy manao na inona amin'ny fifampiandaniana na mandrano tena foana fa mifanetretena dia aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tenany aza samy nyhevitra ny azy ihany fa samy ny anamany ko ina zany ny takarina eo ny azo soa ny namana nanatona ny Jesosy ny olona anankiray miresadresaka zavatra teo dia hoy Jesosy hoe
tiavany namanao. Eo anao le olona ny antsain'i Jesosy avy eo. Izany no izary ny namako dia hiala bala fotsiny. Izany hoe dia ho an'ny taniny. Izary ny namanao. Zao ve ny taniny koa dia hoe iza ny namanao. Dia ilaza ve anao tsy fantatro. Ilazan'izany ve anao fantatro daholo ny namanao rehetra. Mipiray dabilio aminao ny namanao. Fa tsy marina izay. Namanao mipiray dabilio aminao io. Fa tsy nahita toerana dia voatery mipetraka teo ianao. Namanao io zany a dia mpiray lalana eny an-dalana eny. Namanao rehetra tsy namanao. Namany ireny mahatonga ao manaiky iray lalana aminy. Fa atomboka amin'ny fanombohany ihany raha rehetra. Ataonao akaikikaiky tsara ny famaritanao zany namanao zany. Dia amin'izay ianao mahay tsara manomboka azy. Amin'ny vavaka nataony zanak'Andriamanitra teo amin'ny hoe mba hampiarana izany amin'ny fiainana izy. Izany tanjon'ny fiainona toroteny. Fa tsy hoe nanao natoroteny tao na finaritra sany zany. Dia ahoana ny fampiarana azy? Mahafinaritra be ka. Tsy hita izay hampiarana azy. Izy ary ny namanao. Tamin'ny raha-panambadiana na masinina dia nanontaniako le ramose aloha. Iza ny namanao? Iza ny torino? Sao dia hoe mamany. Dia anontaniana indray madama vaventy hoe iza ny namanao? Iza ny zay? Tena zany a? Sao dia misy namanao hafa? Ny namako aloha ianona fa tsy mivady. Dia rehefa somary alavirina kely kokoa, raha ohatra tsy le mpanambady le vao natao indray zany no resahana fa mba nefa ao atokantrano. Ankoatry ny vadinao zany iza ny namanao. Tena namanao zanakao io a. Zany a. Dia voaray indray zany ny zanaka. Vady a, zanaka. Dia iza indray ny namanao? Efa manomboka sahirana iza ny namako ankoatra ny rehetra vady aman-janako reto. Hitarina makao midada sineny indray ary aloha. Dada benekizy zany sineny benekizy a. Namanao reo a. Zay a. Tsy hisy eritreritra hoe bebenaiky sy namanaiky. Dada benaiky tsy izy tsony. Fa raha misy tsy mamelo ny azy indrindra fa ny ankonana dia ratsy noho tsy mino izy. Anetatra ihany sika. Iza ny namanao koatr'ireo? Efa lasa lavitra mihitsy ny any pastera. Kitikitiny pastera be rehetrarehetra io. Iza ny namanao koatr'ireo dada sineny sy dada be sineny be zany zao. Za mahita zanaky ny mpiray tam-po tsy mifampiditra trano. Tsy namany intsony zanaky ny mpiray tam-po amin'ny dadany. Tsy namany intsony ny zafikely ny dadabeany. Reny zany a hikarohanao lalana ampiaranao ny tenin'ny tompo hieveranao zay mampandroso sy mahasoa azy. Dia atao amin'ny fiteny akapoben'ny fiangonana dia hoe iza ary ny namako. Iza zany namanao zao raha atao amin'ny akapoben'ny fitenin'ny fiangonana. Mpianakavy ny finoana. Efa atao ny akapoben'ny fiangonana satria efa voateny ry dada ry neny dia efa satria efa tonga todolo dada sy neny tonga ty am-piangonana. Zany fa mbola misy taverany dadanay tsy mandeha izy le ankizy etsy. Mijanany an-trano izy manino izy io ao.
matomozy na mba somary atsaraina ny toerany hijanonany any manino data any an-trano mahandro sakafo le grand cuisinier de la famille na manino data mijanany an-trano io miandry trano le beau gardien de la famille ankizy lasa izy mbanareo mivavaka de mivava manay vo mivoaka ny tranonareo de fa zay ny atao miambavady hoe vava manay de raha olona somary atosika kely dady eo an-trano izy mahandro miandry trano oa de misokatra le tavoangy anankiray akaikiny io sa tsy mariny zany zany mahatonga ady tsy manaraka anao aty fa vo teniteny pastera io ataony de tsy tiany ina nidira pastera ny vie privé vie privé oniny ao anatina tavoangy hitanao le fieverana ny hafa hitady zay aso azy tena misy fisisiana akaiky mitsy hoe izy ary no namako le apôstôly Paul eo amin'ny Korintiana voalohany toko fa valo donc toko fa valo mivadika kely fotsiny le totentsika io toko fa valo ny andimy fatelo ambiny folo manangana fotokevitra matanjaka be momba fiverana zany namana zany Korintiana voalohany toko fa valo andimy fatelo ambiny folo hoe koa raha ny hanina no mahatafitona ny rahalahy dia tsy nakena kory aho mandrakizay fa nao mahatafitona ny rahalahy matanjaka be zany fotokevitry ny apôstôly Paul raha zay atafitona raha ny hena hoaniky mahatafitona ny rahalahy dia tsy nakena mandrakizay aho ina ny hevitra io de falifaly be ny dokotera mitsabo marariny io tonga de tsy nakena izy zany salama be izy zany surtout le viande rouge aza zay hanina no animbanao ny asan'Andriamanitra any zany mapetraky ny apôstôly Paul ny fitaizantenan'ny kristiana hevitra ny namany fa tsy resaka hanina io fa ny fiainana andavanandronao ny dikany izy any tsy mihinana isanandro tsy rano tanana za ndray paster isan-kerinandro ao vo mihinana ny fiainanao andavanandro ny dikan'io zany natonga tompona mpianatra hoe aza manany am'izay hohaninareo ny am'izay hosotroinareo ny am'izay hotafinareo ina zany lazain'ny apôstôly ny tompo zany fiainanao isanandro amin'ny fiainanao isanandro aza manao zay atafitoina ny namanao zay ny dikan'io andao akekezina ihany inona ny tiany soratra masina lazaina zany hoe olona tafitohina no zahatra anankiray tezitra ry anankiray zay ve de tafitohina tezitra mihitsy rano tafitohina taminao mihitsy rano zay ve ntialazay tele soratra masina lazaina hoe tafitohina le fiteny malagasy a voambolana malagasy tafitohina ampiasaitsika ny zavatra tsotra kelikely ohatra zany vo tezitra ohatra hoe teny andalany ianao mitondra tomobile de le madama mitrotro zazakely fatadrovany raha madama mitrotro zazakely mbola klaxon de manina le vehivavy tezitra izy de ho isika hoe manina le vehivavy tafitohina izy efa tsy zany akory ny tena rehetra le teny hoe tafitohina raha ny baiboly no andraisana azy midika ny tafitohina
nohony nataonao dia miala tamin'Andriamanitra mihitsy olona io. Tsy nanompo an'Andriamanitra intsony izy nohony nataonao. Karaha izay hena no anafiny tohina ny rahalahy dia tsy nakena mandrakizay aho. Takaro am'izay tafitoina raha izay finanako hena no ampiala ny rahalahyko aminy amtombo dia tsy nakena mitandrina mafia zany mba tsy hatonga ny olona anankiray sanatria tsy vavaka itso ino nataoko. Fa ny zavatra rehetra azo atao, fa ny zavatra rehetra tsy mahazo. Ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra no mampandroso. dia adikako atiako amaranako ny toeriteniko izany filazany apôstôly Paoly azy zany mitovitovy tsara am'izay lazainy apôstôly Paoly ihany amin'ny Galatiana 5:7-10 ovakitsika rehefa avy eo sy ny Korintiana 2:7-7 reo afady asika vakina ilazantsika le foto-kevitra hoentina mijery zany hoe fandrosoana ampinoana izany. Ndamaro lay Galatiana 5:7-7 aloha jerentsika. Galatiana 5:7 fa efa natsiana ho amin'ny fahafahany ianareo rahalahy kanefa aoka tsy hoentinareo hanaraka ny nofo zany fahafahany zany fa ny fampanompo amin'ny fitiavana fahafahany. Tazomia-tsaina zay vampiteny zay dia miverina kely sika makao amin'ny Korintiana 1:7-7 fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho dia mbola nataoko mpanompo ny olona rehetra ihany ny tenako mba ahazoako maromaro kokoa. Ho azony ho amin'ina moa io olona io hoe ho azoako maromaro kokoa ho azo amin'inona zany so dia ho amponao le olona ho azonao ho an'ny tompo voataonanao ho an'ny tompo. Le fahafahana zany any tena zavatra ngeza be fonosiny ty perikupatsika ty hoe zavatra rehetra azo atao. Je suis libre de tout faire. Fahafahako fa aoka zany fahafahana zany tsy hoe tika anaraka ny nofo fa mifampanompoa amin'ny fitiavana manompo ny namana. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra zaho dia ataoko ho mpanompo ny hafa ihany aho mba hahazoako maromaro kokoa. Raha kristianina ianao resy lahatra ny tiavany Kristy ianao ianao ny ataonao dia ny ataona olona ho an'izy ho an'ny tompo. Ny ataonao ny ilazainao ny fiainanao miaraka aminy sy ny fifaneraseranao dia ataona azy ho an'ny tompo. Ka ny zavatra rehetra azo atao fa fitio tsara sy vanony tsara mba hatonga n'iny olo iny ho tafaona amin'Andriamanitra trano fa tsy ho tafo toy iny izy dia iaro amin'ny tompo nono nataonao. Zany namakitsika lay sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Korintiana 1:9 lay nivakitsika teo ary amin'ny andininy
fa 5:20 ria ahoana ary mo tsy fantatrareo fa ny tenanareo dia tepolo ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efazonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-boa vidy ianareo ko dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo le fahafahana kristianina zany zay no anaran'io hevitra ao anatin'le ny zavatra rehetra azo atao io anatin'le hoe manantena fandrosoanany miny dia le fahafahana kristianina hoentiny mitondra tena tsy anafitohinana izy ana izy kazamanao zay tafitohinany jiosy na nyjetrisy na ny fiangonan'Andriamanitra hoy ny apôstôly vakitsika teo zany fa zay ataoko zay lazaiko dia atonga ny olona anino anaiky ny tompo zany olona mandroso amin'ny volona fa raha samatriavany va zay lazainao mampandositra ny olona an'Andriamanitra zay ataonao mampiala olona amin'Andriamanitra dia tsy manompo an'Andriamanitra ianao amin'izany faranako amin'ny fiarantsika mamaky ny Hébreu toko 4 zao toriteny zao dia mahazo manao ameniny ianao rehefa avy eo Hébreu toko 4 manomboka ny 4 Hébreu 4 tsy misy afatadiavina le Hébreu fa izay efa no hazavaina ny ray mandeha sady efa nanandrana ny fanomezana avy any an-danitra sy efa nandray ny fanahy masina ary efa nanandrana ny teny tsara n'Andriamanitra sy ny hery ny fiainana ho avy nefa ny hemotra dia tsy azo avaozina indray ho amin'ny fibebahana satria manombo ny zanak'Andriamanitra indray amin'ny azo fijaliana ka manao azy ho fahamenarana toy izany fa zay tany mifoka ny ranomorana milatsaka aminy matetika ka maniry anana tsara ho an'ny olona hiasana azy dia mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra fa izay maniry tsiro sy songisongo kosa dia lavina sady akaiky ny ozona ary miafarana diany hodorana amin'ny lafiny voalohany hatrea amin'ny 5 izaho efa no avaozina efa no hazavaina ny ray mandeha zay plus le droit de reculer tsy afaka miembotra tsy mahazo miembotra farabo miembotra eo aho dia manombo any Kristy indray amin'ny azo fijaliana le miembotra zany mitovy tsara amin'ny olona tafitohina nataonao teo miala tamin'ny tompo izy zay le miembotra fa tsy hoe somary nangatsika kely misy zany antony anankiray azavaina amin'ny fiangonana zany fa tokony ho takany antony anankiray tsy mba hivarobarotan'ny fiangonana reniny bie amin'izay raha atao aleotsika miafy amin'ny fanaovana rakitra toy izay mivarobarotra bie io fa efa nahitan-doza tamin'ny fiainam-piangonana io ina le loza io fa saina mivarotra bie ny dekona rana lo olona rana mpanefana samy tompo ranony samy mitondra 20 avy pake anakiroa 10 dia samy mivarotra tany engany lafo tolo le 20 fa mbo mivolana efa tonga tanana mahita lalana lany le volany le vidina bie tonga fotoana mirenana bie hita le vola tonga amin'izay ihany ny fitakiana ranona aiza lehibe namidinao lafa ehatra ateliko paster
mampisaona fanondroany anaka ay zareo be roapolo na midinao dia nefa raha niny olo eny tsy tonga izy so antaniny pastera fanitelony tahaka nataony jesosy tamin'ny petera hoe mody ava ianao fanitelony dia sa tsy tonga am-piangonana izy any izy mipakimotra moramora mangatsika any moramora dia mitady mifanena-dalana dia tonga dia midisa aingana dia elaela izy tsy hitaka ty am-piangonana mandrapahalefilefin'le raharaha natao iny dia nivarotana bie asa ataontsika hoe vidianana orga le izy asa efa azo le orga efa maneno am-piangonanao le orga dia efa samy palipaly fa azo le orga dia mangingina amizay le izy iny izy miverina moramora amizay mety verina fa mety tsy miverina izy fa lasa na izy mba nifindra fiangonana dia mba efijegema ihany nifindrany apetokady fotsy dia mifindra tetsy ambodivona na apetokady fotsy dia mifindra tetsy ambondrona asa mifindra enganie mba efijegema ihany raha tsy zany ray miala tatokady fotsy izy dia nakaiza tonga dia nikororobe izy tany korondrano tao dia ndetandranogezabe izy tao dia lasa tao tsy fataky zay nareny niala tato izy enganie mbola hitady lalana nympony an'andriamanitra ihany izy tsy tiatsika reny toejavatra mety mampangatsika finoana ny olo reny mety mampiafinafina ny olona fanompona reny dia zany tsy mivarotatsika bi alentsika miafy amin'ny fanaovana rakitra fa fahatelo izy omeny tompo hoe entina manao ny asa fa vita ny asa sa tsy marina zany vita ny asa amin'ny rakitra ataontsika samy efa matakatra ny hoe mandrotsaka riary mandrotsaka riary mandrotsaka ronjato mandrotsaka ronjato mandrotsaka ray alina mandrotsaka ray alina mandrotsaka ray etsy mandrotsaka ray etsy sy ny sisa hatrany amin'ny ray tapitrisa hatrany amin'ny zato tapitrisa amin'ny fitenay any atsy hoe tsotampolo arivo ohatriny zay tsotampolo arivo 60 000 ariary tsota sisy folo 60 arivo tsotampolo arivo 60 000 zany samy mandrozaka zay zakany samy manao izay zakany finoany samy manome izay vokatsy ny fitiavany fa zay manome fifaliana no tian'andriamanitra dia vita ny asa engany tsy ireny mampangatsikatsika amin'ny finoana enga tsisy ho tafintohina sanatria hoe tete sina rakitra fatelo foana zay fa tsy manana mbola sina rakitra fatelo misy kio zany a fatary fa nyrakitra dia ino falimpo so sitraky ny fonao tsy misy misava mbavady samy sava reo dia kona napetrako mbavady reo misy rakitra avy any efa hity misava ave reo manontany izy na izy ny tonga manaty rakitra iny teny ity aiza misy azavy eo tsy misy eo zay finao nomenao vavahana ohatra zany resak'io mba tonga anao tafatoetra tsara ny finoana manao zay ahafaly ahaso ampandroso na manao fa ianao koa afaka miara mandroso aminy ao atrany ny zavatra rehetra azo atao dia lia zavatra efa voafidiko tsara ahaso ampandroso iny tahaka an'ilay vona fafy iny mitsimoka iny miteraka iny rehefa aveo dia misy voa feno voa dia ajinjaina amin'ny fotoana manaraka itsikely io teny malagasy amin'ny baiboly na baiboly azy io midika teny diso dia diso foana jinjaina fa tsy jinjana zany misy lina any amin'ny farany teny malagasy
dia io vokatra azo io tahian'andriamanitra satria ataontsika ahasoa namana, ataontsika ampandroso namana, dia zay nafafinao mbola tsy lany akory efa tonga koa mivokatra manaraka. Leviticus toko faina amby roapolo. Ny hevitra io dia hoe ny fitahiana ny fanambinana anao tsy hitsahatra rehefa mihevitra ny namanao ianao. Zany ny olona mandroso amin'ny finoana, fa tsy avy de resaka voa, tsy avy de resaka faky, tsy avy de resaka vokatra, fa lay fiheverana ny namana, fanomezanao toerana ao am-ponao zany namanao zany, mba ahafahany mandroso, ahafahany mahita ny soa rehetra atombok'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ho atsika. Zany ny fandrosoana kendren'ny fiangonana mba ho tratrao amin'ny maha-kristiana zanak'Andriamanitra anao, ho tahin'Andriamanitra ianao anaka amin'izany zavatra rehetra azonao atao, zavatra rehetra mahasoa, ny zavatra rehetra mampandroso, araka ny safidy tariny fanan'Andriamanitra anao ka tsy hanafitoina ny namanao fa miara-mandroso manaraka ny tompo ianao sy ny namanao. Amen.